misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsyravindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia fahatelo ny volana janoary ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa no mandray antsika isa-tokantrano ny rina dia tondra hery sy fahazotoana ara-panahy ary fahalalàn'Andriamanitra misimisy kokoa ny fianarany teniny eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indandro mbola misaotra anao izay fa mbola nomena an'izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Fahazo ny fomam-pananay andray an'izany ka aoka izay tsy handeha amin'ny eritreritraina ny fahaizanay fa nankina feno izany eo am-pelatananao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny fihetsiketsehana farany. Ny fihetsiketsehana farany. Ny fanahy an'i Kristy dia naseho mazava indrindra tamin'ny alalan'ny safidiny ny anaika ny ampitian'ny azo fijaliana. Efa imbetsaka izy no nampitanjona ny mpianatra ny amin'izay ho avy kanefa ny lalàn'ny fanekena nataon'i Jesosy dia tena hafahafa tamin'ny mpianatra ka natahotra mihitsy ny hametraka fanontaniana momba an'izany izy. Mbola ny fandrindra ny mpianatra ny amin'izay azo hery sy azo fifehezana be indrindra takatr'ireo mpianatra tsara izay nafoin'i Jesosy niezaka mafy azo ny fahefana mifandray amin'ny fanjakana izy ireo raha manao ny tena no mpanompo farany izay ambany indrindra i Jesosy. Ny fanahin'i Jesosy dia mifanohitra tanteraka ny amin'ny fanahin'izao tontolo izao. Ny fanjakan'ny lanitra dia miasa amin'ireo fitsipika izay manohitra ny foto-kevitra izao tontolo izao. Nanasan'ny mpianatra manko Jesosy mba hiala amin'ny faniriany ary koa hiaraka aminy amin'ny diany izay ao anatin'ny fandavan-tena tanteraka. Ho valin'ny fifandiran'izy ireo dia nisintona ny sain'ny mpianatra ho amin'ny zaza anankiray izay teo akaiky teo Jesosy satria ny ankizy no heveriny olona faran'izay kely indrindra. Nasehony fa raha manompo izay ilain'ny ankizy izy ireo dia hifanaraka amin'ny fanahiny sy ny asa nanirahana azy. Fa hoy izy hoe fa izay kely indrindra aminareo rehetra dia ho lehibe. Izany rehetra izany dia niseho ary nihemotra teo amin'ny fon'ireo mpianatra ny avinavina izay mbola nanana zavatra betsaka tokony anarana momba ny fanahiny taorian'ny fanompoana niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny taona maro. Taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia nakinina tamin'ny fiangonana ny hira ka nambarany hafatra amin'izao tontolo izao. Na izany aza izao tontolo izao dia tsy nahitan'i Kristy amin'ny alalantsika mihitsy raha tsy foana aloha ny tenantsika ary raha tsy manome ny toerana ao anatintsika isika mba ahafahan'i Kristy mamirapiratra. Ny fanahin'i Kristy irery ihany no afaka mameno ny fiangonana hiatrika krizy araka ny tokony ho izy sy mampiray ny fiangonana ihany koa rehefa mizarazara izao tontolo izao. Mampirisika antsika i Paoly manao hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa izay nanam-pahataperana an'Andriamanitra dia tsy nanao zavatra baby ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nanao ny tena no tsinotsinona ka nakanejika Andriamanitra mpanompo
ary tonga manahaka ny olona. Ary rehefa hita fa nananataray olona izy dia nandetsy tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesan'ny azo fijaliana. Rehefa mandray ny fanahin'i Jesosy, feno fanancehantena isika ary manaraka ny ohatra navelany tamin'ny fanafoanana ny tenantsika, izy ihany no azahoantsika firaisan-kina ao amin'ny mpino sasany. Raha manaiky ny fanahin'i Kristy ny olona tsirairay ka tsy mijery ny tombontsoany manokana fa ny an'ny hafa, dia tsy hisy intsony ny fihetsiketsehana, ny fahalalana sy ny fahafahana ara-pivavahana. Ny fanahin'i Kristy no vahaolana faratampony amin'ny karazana fampahoriana, amin'ny karazana fampijaliana rehetra ihany koa. Noho izany dia aoka ny fanahin'i Kristy ho aminao. Aoka izany mandrakariva no angatantsika ny fanahy masina, satria izany no ahafahantsika miova sy mahafantatra ihany koa ny lalana marina. Lesona androany anie mba ahafahantsika ihany koa mba miverina indray eo an-tongotry Kristy, ka ahatsapa fa amin'ny alalana ihany, amin'ny alalany ihany no ahafahantsika manetry tena, amin'ny alalany ihany no ahafahantsika miroso amin'ny tsaratsara kokoa, amin'ny alalany ihany no ahafahantsika mampiseho fitiavana ho an'ny hafa. Hoentintsika mbavaka izany amin'ity anio ity, asaiko iana hivavaka araka amiko. Ry Andriamanitra tsara izay an-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra Tompo satria tena te hionina ao anatinay ianao, te hampiovanay ihany koa ary te hanome ny hery mba hahafahanay mihoatra noho ny zavatra rehetra hitan'ny maso. Tompo, mamela ny elokay mamondrafo aminay, meteza ianao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary koa ny momba anay rehetra, na ny fanahinay, ny fikasanay, ny tenanay, ny fianakavianay, ny asanay, ny fivelomanay, iny fa na ny fahasalamanay dia akenay fena eo am-pahalatananao. Aoka hiala ao anatin'ny fanahiny izay, satria ianao ny toko izay mpamonjy anay tokoa. Amin'ny an'I Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.